misaotran Jesosy lehibe tsika noho ny amin'ny famindram-pony ary nafatsika miaina amin'ity taona vaovao mahafinaritra ity 3 mamanga atsika eto atapy-tanàna Fianarantsoa Andriamanitra amin'ity asabotsy ho avy zao ty amanga atsika ty ihany koa ny ray aman-dreny ara-panany pasteur Janoary sy ny mpiara-miasa manomboka amin'ny talata sy ny larobia ho avy zao ary ny lakamisy ho avy zao raha lasiana bavy malala eto Fianarantsoa ry mpanompon'Andriamanitra tsy ankanavaka na vaiza ry vahoaka eto atapy-tanàna amin'ny Fianarantsoa ary aroto ny famangin'Andriamanitra anao amin'ity asabotsy ity ary amin'ny fotoanantsika mianakavy ato amin'ny foiben'ny tranon'ny fivavahana vaon'oloko Fianarantsoa ny rendez-vous atsika amin'i Jesosy amin'ny 7 ora marina tsy diso eto Atarandolo ambadiky ny station Sel no misy ny foiben'ny vaon'oloko eto atapy-tanàna amin'ny Fianarantsoa tena mahasoa anao nizana izy na vaiza ianao na vaiza tena mahasoa anao ny fahatongavanao amin'ity asabotsy ity raha lasiana bavy mahatonga amin'ny teny anao hoe tena mahasoa anao andrenesanao toroteny goavana de goavana hitaizana ny ara-pananao mba ahafanao hiazakazaka hoany amin'ilay Jerosalema vaovao ary ahafahan'ny fitahian'Andriamanitra ihany koa miazakazaka manantona ny tokantranonao raha lasy anabavy malala azadino ary ny sabotsy ho avy izao amin'ny 7 ora marina tsy diso eto Fianarantsoa atapy-tanàna Fianarantsoa eto Atarandolo ny rendez-vous atsika amin'i Jesosy na ny fotoana atsika amin'i Jesosy ao ambadiky ny station Sel Atarandolo no fotoana atsika mianakavy iarahana amin'ny trano fivavahana vaon'oloko izy io ary ny pasteur Janoary ny tondra ny afatr'Andriamanitra ny amin'izany rehetra izany noho izany tongava maro fa Andriamanitra tsy mba manavakavaka ny tompony hitantsika mianakavy soava tsara ao amin'i Jesosy mifampilaza